dia mbola faletrano mandroso ao tokantranosika amin'ny alalan'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra zao a hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray, ilay fanahinao mahery no arotsao mba hanokatra trano ny masom-panahinay, hatsapahanay fa tena misy ianao, mitsinjo ny olonao ianao ary ianao mitompo ny fitsarana rehetra, mamindra fo amin'ny olona tena miverina aminao ianao, kanefa mamaly ny eloko ny olona hatramin'ny taranaka fara-mandimby rehefa mine manamavy fo nangatahana aminao tompo mba ho tonga saina vahoaka rehetra izay mandre ny afatra na mino anao izy na tsy mino anao mba hisaintsaina aneninenina tompo fa raisin-dahatra ny olona tsy maintsy ianao ihany ny tompo ny teny farany. Tenenandray Jehovah fa menoko anokonao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo nomitsika mandrakariva. Somary hafahafa ilay tantara fa manana ny tanjona kendreny Andriamanitra ary raha mamerina kely fotsiny maninona moa tsika mijery n'izany tantara zany, atsika rehetra na inotsika na tsy inona. Ny Exodosy 9:1 inona no afatra sy ny teny fampanetana nanomen'Andriamanitra dia teny fampahirezana omena ny olona kivy tahaka ny Mosesy sy ny zanak'Israely kivy ao anatin'ny fahoriana, kanefa Andriamanitra mampanantena fa ho aminy misy ny vahaolana ary misy fotoana voatendra'Andriamanitra mba handraisana vahaolana, kanefa tsy tonga eo amin'io zany fa mbola misy ady mafy zay hatrehan'ny olona. Zay ny Exodosy 9:1 araka ny teniny ary Jehovah ny teny tamin'i Mosesy, ary hitanao zay ataoko amin'ny Farao izy fa ny tanako mahery nindefasany azy ary ny tanako mahery no anafahany azy, androany azy amin'ny taniny. Teny nomeny Jehovah zany tsy hoe tonga dia tanteraka eo amin'io, kanefa noho tsy fahatanterahana izay teo amin'io na kivy an'i Mosesy na kivy an'ny zanak'Israely zany, kanefa dia fantatr'Andriamanitra fa tsy maintsy ho kivy angery eo, fa ny olona tena kivy tafitalakale ihany no afaka metehatra amin'i Jehovah. Ary zay ny tsy afa-tsy maharesy lahatra ny olona hivavaka amin'Andriamanitra satria mieritreritra izy fa mahita ny vahaolana mba hitondrana fiadanana eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fiainatokantranony, eo amin'ny fiainam-pireneny. Raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy, raha tafasaraka amiko ianareo ozy tsy mahay manao na inona na inona. Ary zany indrindra no ampahirezana antsika satria manoloana zay ady hatrehan'izay misy tanjona kendren'Andriamanitra amin'ny Mosesy ny zanak'Israely ary misy tanjona kendren'Andriamanitra koa atsika vahoaka malagasy, satria na dia mafy ary ny zavatra nenjady tamin'ny zanak'Israely voninahitr'Andriamanitra afaka kelikely fotsiny dia niseho. Ary raha mijeritsika ny Exodosy 9:1 nanomboka hatreo dia tomboka ny drafi-pamonjen'Andriamanitra anafahana aloha ny vahoaka ny fidiny ho afaka teo mban'ny vahoany mpangeja fa tsy mbola voavontsy, tsy mbola voavontsy zay mbola fakafaka itsika ary inoko ho areha ho an'izay manana ny Jehovahandriamanitra. Mino isika fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra tsy araky ny fahendren'olombelona fa araky ny fahendren'Andriamanitra amoahana ny firenena malagasy ao anatin'ny fahorianany mangeja azy ary tsisy afaka irehere amin'izay vanim-potoana izay hoe noho iza na noho ny hery tahaka an'izao fa noho ny herin'Andriamanitra. Mimpiry moa tsika tsy miresaka, tsy Mosesy ange na tafavoaka amin'ny baolina fa ny fitaraina ny vahoaka tamin'i Jehovah na tonga ny Jehovah nandray fanapa-kevitra ka nanolotra olona ty omeko anareo. Fa sainga tsy araky ny eritreretin'izy ireo fa araky ny resantsika ny tanjona kendren'Andriamanitra aloha dia fanamboarana ny zanak'Israely mba tonga azy ino tanteraka fa tsy manary azy Jehovah. Fa ninonenona teo zavatra mitranga tsy araka izay nantenainy, tsy tokony nikaraikina amin'izany ny zanak'Israely, misy Jehovah miaraka aminy fa te koa ampiseho ny heriny Jehovah, tsy hoe hihetraketraka amin'ny Egyptianina
fa fandresenany egiptianina koa nge mbo resy lahatra tanteraka mihitsy hoe Jehova no Andriamanitra tokana ka raha resy lahatra ny egiptianina mamindra fo Jehova fa saingizay ny toe-javatra misy moa am'izao vanim-potoana zao ninninna fitoriana filazantsara misy ny tena matoky an' Jehova ary ny vavahako sy tarainako de mba hatoky an' Jehova avokoa tsika zay manaraka zao fahampiarezana zao fa misy foana tsy rarahan' Jehova misy lasa malaza tsinanana taka ny vilitsahana ohatra milaza fa Jehova no Andriamanina nefa eo amin'ny toetra eo amin'ny fomba tsy da mitsy zay toe-panaraka n'Andriamanitra misy nefa tena miniman-dà mihitsy tsy zany Jehova zany tsy misy fa manany Andriamanitra zay vavahana izy de mieritreritra izy fa tsy anana fahefana aminy Jehova diso hevitra izy eo anatrehan'izay takany na diso hevitra ny egiptianina tamin'izany vanim-potoana zany fa mbola jerevantsika tamin'ny vanim-potoana nanafahana ny zanak'Israely fa tena na tsy mino an' Jehova ary satria tenin'ny faharoa mihitsy zany izy moa Jehova no ekeko teno izy ary be deaibe nge ny manana toe-tsaina am'izany iza n'Andriamanitra ny kristianina ka hoe ekena iteny razam-bazaha io tsy mila miady-hevitra am'izany velohany rapitso no anambara aminy fandavany an'izany tsy midika zany tsy anana fahefana amin'ny Andriamanitra so sanatria ho sendra mipatsaray tsy mbovavy ary ny an' Jehova azy taka ny nataony tamin'ny zanak'Israely olona ny fidiny ary faiziny komaika fa olona manevateva azy zay nampahafantarina hoe tena misy zany Jehova no nevatevan'i Jehova manahoana famaizana ataon'i Jehova ho an'ny olona taka an'izany rehefa tena mimi manevateva an'io Andriamanitra io fa tsy any ny resaka fanaovantsika fa ao anatin'ny olantsika zao anatin'ny toe-javatra misy zay ho fantaritsika satria am'izao vanim-potoana zao nge tsika volana marsy ty manomana ny foana ampanahitsika hiditra ho amin'ny pasika ka raha mijery ny Exodona no toko fahaenina tsika andiny voalohany efa lalana makany amin'ny pasika io de ao nahitantsika ny zava-miafina ary tsy gagitsika satria ny toe-javatra misy tao amin'ny tany Egipta nanomboka tamin'io nidiran'i Jehova niditra antsehatra io mandra-pahatonga ny vanim-potoana ny pasika loza tsy tambo isaina tao amin'ny tany Egipta ary tsy hoe ny sotonina niaraka tao ny zanak'Israely fa niaraka tao amin'ny tany Egipta fa volombelona nahita ny loza amin'ny natambo ny tranga tao amin'ny tany Egipta de tsy gagitsika am'izao vanim-potoana zao na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny ty zao tontolo zao ty loza amin'ny natambo mampivaraotsa tsy ahitana fiadanam-po misy antony daholo reny rehetrarehetra reny fa tsy tonga saina ny olona ary tsy afabelitsika satria tian'Andriamanitra ho tonga any am-potsofon'ny olona inona le drafim-pamonjeny napetrak'Andriamanitra ary zay no mahatonga atsika mandinika ny tonteny tony hoe tony taranaka voafidy taka ny Ahabo inona ny zavatra nataony misy vanim-potoana tena voninahiny sy ny fahefana nasandrany ka na de mitony tena miaraka amin'i Jehova ary izy tsy niaintsony ny feo ampaminany fa zay tiany atao natao ka na de niteny ary Mikaia ary eo zany mijerevantsika hoe nisy ny mpaminany 700 tamin'ny andron'ny Ahabo zay niteny tamin'ny mandehana ianao Rehaba sitrak'Andriamanitra no anomezana ny Ramota Gileada ho anao fa mandehana fa tolotry Jehova eo an-tananao 700 teny an'izay Mikaia rery ny teny hoe raha tahiny ianao tafaverina soamantsara tsy nampiteny an'i Jehova hatreto barainga mipetraka iza raha manany marina reto olona maro be reto mpaminany 700 sa Mikaia de nitoy ny tantara mahafantarantsika an'izany isotomantsika lesona ihany koa hoe rehefa mibe sy ny maro ny resy lahatra ny am'izay mety hoeverina fa famarinana inona ny zavatra mitranga fa rehefa olona vitsikely inona ny zavatra mitranga nampidirina ponja Mikaia no ny afatra Andriamanitra tsy sitrapony Mikaia nge naveritsika teto raha niteny tamin'ny Ahabo izy mafy nge ny afatra nampitaina tamin'ny Ahabo raha tahiny no tafaverina soamantsara ianao tsy nampiteny an'i Jehova tenin'i Jehova zany mba hieritrretin'ny Ahabo fa raha tonga sainy Ahabo tsy mandeha enjany zany satria impiry moa tsy nilazana loza Ahabo fa rehefa nijoretra teny am-pandehanana niditra tamin'ny fivadikana
nanenina any amin'ny loza jehova ary tia nefa miatra manaina indray raha tahino ho tafavelona somatsara ianao midikan'izay andeha ho any ianao de zao veloma mandrak'izay tsy mifankahita tsony tsy tafavelona eto tsony ianao dika ho faty any ianao de ao zany mamaritra am'izay ary zay le natonga any Mikaia ny teny re mpanjaka voalohany toko fa 12 andininy fahavalo amby 20 fa ho Mikaia raha tahino tafavelona somatsara ianao de tsy nampitenain'i Jehova atsy akory ary koa izy samy miaino izany ianareo ry firenena rehetra tsy afatra ho an'ny mpanjaka aba fotsiny fa ho an'ny vahoaka rehetra menonareo rehefa tsy minonareo de reo fotsiny tantara fa zay ny afatra nampitaina tamin'i Jehova tsisy fiarovana ange Mikaia onjonjo ny samrery nampidirina ponjy mena amin'ny mofo-pahoriana ny ranom-pahoriana de zareo nanjo an' Jesosy Andriamanitra tonga nofo teto am'izao tontolo zao fa rehefa tonga ny fanevadevana azy rehefa tonga ny fampahoriana azy rehefa tonga ny fanendrikendrehana azy rehefa tonga ny famatsiana azy teo amin'ny azo fijaliana tsy misy na de raha eran-jolo hanavitra azy onjoonjon'izy samrery ary zay foana ny mpanompon'Andriamanitra onjoonjon'izy samrery fa tsy hoe misy efa-jato lahy miaraka tamin'i Jesosy mba niaro azy teo fa ny zavatra misy nefa tao anatin'le olo maro nisy fietraketrahana be namelaka tanaina ny Mikaia nanjoan'i Jesosy keo nge zany rehefa nentina teo anatrehany Sinedrona tamin'izany vanim-potoana zany saromany zalalo ny lamba lohan'i Jesosy ny fialahany tamainy satria mpaminany ianao zy de vinan'io izany namelaka anao efa tena fanesona goavana nge zany ary ho an'ny olona am'izao vanim-potoana zao zay manao atsirambina any Jehova Andriamanitra de ohatraohatran'izany ny zavatra ataony na de tsy mamelaka tehamaina arabaky teny ary fa mamelaka tehamaina amin'ny fomba moderna fanaratsiana fanabirabiana fitenenandratsy zany ny zavatra misy am'teo zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga miditra tany anaty ady any Iahaba fetsy be satria fatapatany ihany fa izy no tetehan'ny Sirianina fa endriny Sirianina osika fihinany nataony za mamelona ny kely na ny lehibe mpanjakan'ny Israeliany tediavina Josafata nefa niaraka tany nasainanano ny akanjo mahampanjaka azy fa ny Iahaba ny solona mba tsy ho hitany Sirianina izy zany hoe anavitra ny aina izy inona ny zavatra mitranga andiny fa 2:30 amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 2:20 zany rehetrarehetra zany izy tomatsika lesona de inona ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amitsika drindra manoloana ny toe zavatra zay mitranga am'izao vanim-potoana zao fa tsika tsy afaka ilaza mihitsy de izao tontolo zao ty mikorotana nge de tsy fantatra hoe tena raha mijery fotsiny tsika ny fiainam-pirenetsika iza milaza am'izao ilamina tsy fantatra hoe raha ny tany ny hevitry ny vahoaka malagasy milamina avetsika za tsy amaly fa nisam-batana hatramin'ny mpitonitra ka hatramin'ny madinika indrindra naoka amaly milamina avetsika miadana avetsika mandro fahaizay avetsika tsisy olana avetsika tsisy ady avetsika ary zany de mitranga ao anatin'le teny fanefa teny fampahirezana ny olona ao anatin'ny fahakiviana zay midika misy zavatra mafy andalovany andiny fa 2:30 noho nahitany Josafata reo komandiny Kalesosy de ho izy iny mihitsy ny mpanjakan'ny Israely satria zay tena manao akanjo ny mpanjaka zay foana rehefa misy ny ady tamin'izany vanim-potoana zany de tena mpanjaka aloha no vonoina fa raha vao maty ny mpanjaka na firina miaramila eo de tonga de resy iny firenena iny mpanjaka ny Israely aloha de diavina fa izy tsy niady tamin'ireo miaramila ireo ninona teo zavatra mitranga any tsy fantatra hoe nanahoana ny famelezany ny zanak'Israely ny Sirianina tamin'izany fa vaindondra raha tao anatin'ny Sirianina mpanjakan'ny Israely any de diavina fa izy ny natonga an'izao efa nilamindamina nandritra ny telo taona fa tena maninona manao an'izao
raha ny tokony ho izy ange tokony navelana andeha milamina tahaka an'izany fa zany hoe mitady faoriana hiditra fotsiny naninona raha navelana andeha fotsiny hoe tena laoranga ila midamimoatra an'izao hoe Jehova mahafantatra ange zavatra tena tokony ho tanterahany fa tsy ny andro ny fanapaha-kevitra avy amin'Andriamanitra no nahitany Josafaty ireo komandin'ny Kalesosy de ozy iny mihitsy ny mpanjakan'ny Israely de nanatrika hiady taminy ireo ka de niantsoantso Josafata ohatra ny teny Josafata tsy zany mpanjakan'ny Israely tsy zany mpanjakan'ny Israely koa de fantatr' ireo mariny zany tsy mpanjakan'ny Israely io tsy aby io ary rehefa hitan'ireo komandin'ny Kalesosy fa tsy mpanjakan'ny Israely izy de miverina ny alina taminy izy tsy nikitiany ny mpanjaka ny Joda tsy nikitiany Josafata fantany fa na de nanao akanjo mpiandrianana azy tsy mpanjakan'ny Israely de tsy namono azy izy tsy nikitika azy izy tsy nikasika azy izy mialany reto miaramila reto fotsiny satria matojo Josafata mioraka tahaka an'izany de fantany mihitsy fa mpanjakan'ny Israely dediaviny miaramila Siriana tsy izy aho izy tsy zany mpanjakan'ny Israely zany akory tsy midika hoe andeha hipanga ndralahany izy andeha hipanga any aby izy fa nilazany mariny izy tsy za ny 5:4 reto ny tena mahalasa fisaina ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanany tsipika kototozy ka navony mpanjakan'ny Israely teo na le nelanela ny ferovatratrany sy ny eo ambaniny ka de hoy izy tamin'ny mpampandeha ny kalesiny ahodimo ka entry mialeto amin'ny ady aho izy vavo zany hoe tsy nisy kendrena any aba satria tsy fantatra de avina tsy hita Josafata mitazana tany gambe efa kivy ny miaramila tamin'izay vanimpoton'izay tena inona moa ny antony divatsika fa tsy ao ny mpanjaka ny zanak'Israely de malefalefa ny tany fotsiny ohatra ny balle perdu zany ny filazantsika azy am'izao vanimpoton'izao napoaka fotsiny ny basy tsy nikendrin'izany izy ohatran'izay keo nandefa zanatsipika kototo de nanidina tany nahavariana nefa de zao iaba le ny afina ny tratra tsy afabela eo anatrehan'Andriamanitra rehefa miodina amin'Andriamanitra manana fahefana amin'ny olona Andriamanitra ka izy nanana tena fatafafina ary tsy vitany hoe ny afina izy nanao akanjo miaramila izy mba tsy ahafantarana azy kanefa ny afatra vari amin'ny Siriana hoe mpanjakan'ny Israely any kendrena tsy hitany mpanjakan'ny Israely zany hoe nanana firovatratra izy nanana armura entina miady tamin'izany vanimpotoana zany nitondra ampinga sy lefiny fa navariana nahita irika le zanatsipika kototo namely azy teo nelanelany tratrany zany hoe natratra ny fony mihitsy izy le nanantena fa ho avitra ary izy le nieritreritra hoe tsy maintsy Josafata no vo zanatsipika kototo ary iny miaramila nandefany zanatsipika kototo iny tsy nieritreritra mihitsy hoe ahaba mikendreny fa mety hoe sy everina fa inona moa ny elana ny tony bala tony inona ny elana ny tony zanatsipika tony fa nalefa ny tany fotsiny kanjo tanan'Andriamanitra mihitsy no nitondra ny zanatsipika namely anahaba mba hatanteraka am'izay ny teniny rehefa avy eo le teny tare amin'ny Beniadada ny ainao no atao solona mba hatanteraka ny afatra satria tsy miaino ny feon'i Jehova le namitainy hoe eo amin'ny sa zay le lafany alika ny ranona bota ny le lafany alika ny rano koa satria tsy mibebaka ary eo no tena mampatavatra tsy sy hafa miala ny zanak'olombelona rehetra ninonenina fa efa nananany fa Andriamanitra ny tompon'ny fitsarana ary zay no natongany resaka oreolona rehefa tsy anana toe-panany mendrika an'Andriamanitra de za manonona foana ny anaran'i Jehova hoe za tena kristianina za tena zao ny toerana misy kanefa ny fitondratena tsy mifanaraka am'izay aloha tsy miteny tsy zakan'Andriamanitra io fa manononona foana ny anaran'i Jehova manana eloka eo anatrehan'i Jehova voy aba tonga de mibaradaka izy teo anatrehan'ny gardakoriny ahodino ale retsozy ka ento miala eo amin'ny ady voaty
de inona ny zavatra nisy ary ny amafy ny ady ozy tamin'izany am'izany ary ny mpanjaka notoanana hitsangana teo amin'ny kalesiny tandrify ny sirianina ary de maty izy noho ny efa arivariva ny andro ary ny rah nandeha avy teo amin'ny efavo ho amin'ny kalesy tsy tonga de nentany zanak'Israely verina nge Iaby fa mba hatonga ny sirianina tsy eritreritra fa maty ny mpanjakan'Israely de nytotoanana nasandratra fotsiny hoe mbola velona ny ihany ny mpanjaka ka ny mpanjaka nefa fa tsy hitantsonzy atao fa manomboka mialaina izy de nytotoanana fotsiny mba hitsangana eto kanefa efa voan'le zanatsipikako toto efa tsisan'izay velona tsony tratra ny ozona avy amin'Andriamanitra de nytotoanana nefa tsisy hevitra tsony maty rehefa arivariva maty izy noho ny arivariva ary ny rah nandeha avy teo amin'ny efavozy ao anaty kalesy ambony kalesiny mpanjaka mitondra kalesy anatin'ny kalesiny zany hoe tena fiara tena miavaka tsy tovizany amin'ny rehetra fa ny mpanjaka rery manana an'izany tao anatin'izany na vo azy paritaka ny raha tao amin'ny kalesiny ary noho ny efa ilentika ny masoandro ozy de miely irany tobony rehetra zao antsoantso zao hoe samy mody any an-tanàna ny avy sy any amin'ny taniny avy ary io le hitany Mikaia endreny hitako zanak'Israely miely eraky ny tendrombohitra taka ny andro tsy misy pia tsisy zavatra azony anteherana le mpanjaka sy le fahefana le mpaminany efa jatolahy nantenaina mba ifeny zanak'Israely tsisy natokisana ny teniny zay nampanantena any Aby mandehana atolotro Jehovah ampelatananao zany ivoako mpandresy ianao aona moa nitsotivony zanak'Israely na nyeno ny feon'reto maro nisy reto ia tena tafavoaka somatsara ivoako mpandresy inona ny zavatra misy fahorina ny nentina verina vany vo ny mpanjakan'Israely Ramota Gileada tsy azo na hery ny sirianina teo anatrehan'izay 7:30 sy 7:30 no amaranantsika nyty tantary ty de maty ny mpanjaka da nentina tany Samaria izy nalevina tao ary noho nosasana teo parian'ny Samaria ny kalesiny ozy de avy ny alika ny lelaka ny rany raha nandro tao ny vehivavy janka ozy araky ny tenin'i Jehovah mahamenatr'olona rano avy ny sasany ny vehivavy janga marikoriko zany no nanasana ny kalesiny mpanjaka misy antony zany loton'ny hafa nentina nanadiovana ary loton'ny vehivavy janga tanteraka ny tenin'i Jehovah ry io toerana le lafan'ny alika ny ranony Iaby io de am'le tenin'i Jehovah eo amin'ny toerana le lafan'ny alika ny rano na bota no le lafan'ny alika ny rano midika mifaty anao eo am'izay mipetraka efa jatolahy nampanantena fampandresena ndana fa atolotro Jehovah ho anao Ramota Gileada ivoako mpandresy anao Mikaia any amponja no nyteny rano tahiny tafaverina somatsara ianao ozy tsy nampitenen'i Jehovah raha meno ianareo rehetra ozy menoany zany teny zany anankiray fotsiny raha zany no toejavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao iza no nitsika efa jato lasany anankiray fa tsy miankina na mifamaroana famaroany mpamin'izay milaza ny tena no mpaminany mpanompon'Andriamanitra famarina ny tenin'Andriamanitra fa miankina am'le afatra marina ny raisina ka nanankiray ary miazona neny marina tsy maintsy tanteraka iny na de anaponja ary olona io ary eo ny tena tokony heritreretintsika hoe tandritandrema ihany rereo olona so de mandeha hiady amin'Andriamanitra manoloana ny fanapahan-kevitra izay horaisina fa zany matoa navelan'Andriamanitra horaitsika tsy mbola maty isika fa miantso atsika hibebak'Andriamanitra hoe misy vanim-potoana nge afaka tena mitodika tamin'Andriamanitra Iaby ary tanyity misy any Mikaia mialany eniny mbola afaka ny bebaka izy fa tsy mibebaka izy nisy treretiny fa Josafata no iarany fahafatesana
kanto sy napozina zanaka tsy fikako toto balle perdu na voa azy tanteraka ny tenin'i Jehova, tanteraka ny tenina ampitondraina ny Mikaia, tsy etraketraka ary tsy hozina avy amin'ny Mikaia fa zay nampitenenan'i Jehova azy. Tian'Andriamanitra zasy ianao, tian'Andriamanitra ny firenetsika, tian'Andriamanitra ny fahefana zay misy, fa inona no andrasan'Andriamanitra? Na izy ianao na iza miverena ny beba aza manonona foana mianaran'i Jehova. Vavaka isika misaotranao Jehova Andriamanitra ray amiteninao indray zay tonga matoko fa mifanainao masina dia tsy hatafandromary anay tsy raray avy dia ny tsy mbola tonga miloza meo hery ny olona tsiraray avy tombo tonga ny fibebahana anenina ny amin'ny ratsy eritreretiny zay ho tanterahana mba hiala ny fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa mba hahay iainy kosa ny feonao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manaovana antsika ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.